Kandida nanaovan'ny filoham-pirenena fampelezan-kevitra foana ny firotsahako-vidiny araka ny lalam-panorenana. Fiainam-pirenena miverina amin'ny fanjanahantany isika hoy naravo. Erisitra an-tsekoly fito hetsy ireo zaza iarany. Tompo-kilasy tompo-kivavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalama vao miarabanao ary manasanao mpananjana anaraka izany siatra amin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fampalalama vao manoloana ny osoka sy ny tsy fahatomombanana ary indrindra ny fanitsakitsahana ny demokrasia tamin'ny fifidianana solomam-bahoaka teo. Dia nanao fanambarana androany tetsy amin'ny panorama ireo kandida lanim-bonjimaika na tsy tamin'ny fifidianana iny avy amin'ny lisitra firaisan-kina fanambarana izay any antefa manokana tamin'ireo maso ivo sy ny sehatra iraisampirenena. Fanampanazavana. Je m'adresse personnellement, je m'adresse au nom de la plateforme Fraisakin. Vous, la communauté internationale, vous qui avez participé au financement des élections, vous qui avez vu toutes les irrégularités, toutes les anomalies, toutes les fraudes électorales massives dans tout Madagascar, on s'étonne actuellement de votre silence, votre mutisme par rapport à tout ce que nous avons soulevé aujourd'hui, hier et demain encore. Nous allons encore parler de toutes ces fraudes. Donc par rapport à tout cela, nous faisons appel à vous. C'est vrai qu'il y a le principe de non-ingérence que vous protégez depuis longtemps. Et par rapport à ce qui s'est passé à l'ambassadrice de l'Union européenne, peut-être, je dirais, peut-être. Mais aujourd'hui, nous vous sollicitons de dénoncer, de réagir et d'agir par rapport à toutes ces fraudes. Parce que ce n'est pas normal qu'un pays qui se dit démocratique, dans ce pays qui est Madagascar, en 2024, on assiste à de graves fraudes électorale. Merci. Mazava ny voalaza ny lalam-panorenana manoloana ny fandikan-dalàna nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra. Distrika maro no nanaova ny fampelezan-kevitra izay midika ho fanoranana tanteraka ny lalam-panorenana malagasy. Samy miandro izay ho fihetsiky ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izany any rehetra amin'izao fotoana izao. Azero Maimenjanahary sy Tahiriny. Ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa mpanjakana na voafidim-bahoaka, asa amandrara hafa, asa ao anatina toko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivona fikambanam-pivavahana hoy ny andininy fa720 ao amin'ny lalam-panorenana. Ny andininy fa420 andalana fahatelo koa dia milaza fa voarara ho an'ireo olom-panjakana rehetra misahana andraikitra maha-olom-bofidy na manatanteraka asa eo anivona androm-panjakana ary milatsaka ofidina amina fifidianana ho filohan'ny repoblika ny mampiasa mba anaovana fampelezan-kevitra amin'ny fitaovana na tombontsoa izay ananany noho ny asa ataony. Ny fandikana izany voalaza ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fototra dia zary antony tsy mampanan-kery ny filatsaka ofidina. Tsy najay ny filoham-pirenena io andinin'ireo nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka teo. Santionana pirofo ity nitranga tao amin'ny distrika na Analalava ity. Tena tsy nareo mpandotso sy mety raha olona tokony araikitra ty aminareo andeha tsikely andeha anaratsy andeha hisakana fampandrona ho avy fifidianana aleo olona mpandotso tsy mety olona miara-dalana olona miaraka mandroso olona miaraka mandeha tsy andeha anoratra ny fitondrana fa hiaraka ny fitondrana. Izay ny tao Analalava dia toy izao ny zava-misy tao ny distrika ny Vohemara. Tena tsara hoavy zao fifidianana. Aleo tsika mba tsy tasitrona. Aleo tsika mba tsy horofitaka. Mba mila olona afaka miara-miasa. Raha solombavam-bahoaka andeha anohatra fampandrosoana eto Vohemara
no ataotsika milaza aminareo fa sarotra monsieur le maire satria mila olona maniara-miasa satria andeha anohatra ny farovana ny sekoly, andeha anohatra ny arovana lalonety tapitarany, andeha anohatra ny fizarana vio atenana isaky ny tongatrano sy mihina vatsy azarany karazy hoe mila mamatry voe atsiny andolo karazy hitanao mimantsiny sy fanotaka nandingana ny andraikitra no faritana lalam-pandrenana ho azy ny filoam-pireneny raha nirotsaka antsehatra nanao fampelezan-kevitra ho an'ny kandidana tokony izay elohiny lalam-pandrenany araka ireo andiny voalaza teo aloha ireo no mafisiny ireo kandidana tolotry ny firaisan-kiny ireo tranga ireo lehibe district mitety vohitra mijery hoe iza ny lehibe ny fokotany izay ahina fa tsy ampandany ireo kandida lazay zareo hoe kandida mpanjakana de raha voafantatra hoe reto ny lehibe ny fokotany ahina tsy ampandany de esorina mantany izany fanalana ny lehibe ny fokotany zany a de misy fepetra teboka telo ihany no ahafahana manala na manolo ny lehibe ny fokotany ny teboka voalohany maty ilay lehibe ny fokotany de tokony soloana raha izay faharoa nanao heloka ilay lehibe ny fokotany ka tsy tiany le vahoaka atao hoe mangataka izay vahoaka ho esorina ny lehibe ny fokotany zay zany ny faharoa ny fahatelo ilay lehibe ny fokotany mihitsy ny mametra-pialana hoe tsy avita tsony izy a zay teboka telo zany ihiana no ekeny lalàna anesorina ny lehibe ny fokotany zay va ny zava-nisy tsy vitan'izany ampivorina matetika ireo lehibe ny fokotany regny anaovana ametrahana fepetra izay tsy mampandany ny kandida mpanjakana dia tapatenda zay zava-nisy de ohatran'izany koa ny chef d'arrondissement ny délégué zany ny fahafantarantsika azy matetika hoe délégué mpanjakana chef d'arrondissement administratif raha ohatra ka tsy mampandany ny kandida mpanjakana dia mahita faisana ny mandatera ray ny ekipanay mpiaramiasa aminay ny samborona logadrena tsy vita ny samborona logadrena nanaovana ramatahoa tandera zay mifidy an'io kandida io a Joseph René de migatra manaraka an'ireny tonga tany ministra ny pesy lalava nandritry ny kampagne mizara ny fitaovana fanjoroana ny fitaovam-panjakana neka miasa anefa zany zavatra zany a dia azo atao ny fotoanany tsy fampelezan-kevitra efa eny mangatana eny zany fa maninona amin'ny fotoanany kampagne vo lomena ireo zavatra eo influence zay lasa ministre ny pesy tonga indray ministre ny aménagement territoire andehanan'le consigne ho an'ireo tompona ndraiky mpanjakana lasa ministre faharoa tonga vovonana président Andry Nirina Rajoely nanao kabary tena fampelezan-kevitra feo raha tonga izy a de nandefasa policier nanao constat de misy PV de constat natao lycée amin'ny discours rehetra zay nataony mazava ny voalazany lalàna ny tompona ndraiky mpanjakana de tsy tokony handray anjara amin'ny fampelezan-kevitra indrindra fa chef de l'état chef d'institution nanao discours fampelezan-kevitra zay zavatra zay a mazava be ny voalazany lalàna mikasika ny fifidianana inona ny saziny zany lalàna de milaza tsara ary manazava tsara miandry ny fandraisana ndraikitra ny ACC tsika zay no tonga ray tsy mbola miteny hatram'izay fa hatram'izao mangataka audience publique zahay mbola tsy mivaly hatram'izao maninona moa
olona fa mangataka audience publique mahazo manonona zahay tsy mahazo aizany égalité des chances égalité de traitement devant la loi. lefitry ny lehiben'ny district reny dia hoalefa mandeha amin'ireny fokontany reny manao fanerena ny lehiben'ny fokontany fa zay fokontany ka tsy mandany ny candidat mpanjakana dia tsy maintsy asoriny. Zay no natao eraky ny district ny Bemara ary ny chef de fokontany araka ny nambara zay koa no manindry indrindrandrindra ny vahoaka satria misy aby ny karazana fampitahorana amin'ireny vahoaka any ambanivolo reny raha vao tsy mifito candidat mpanjakana atsika dia asorina amintsika eto ny mpampianatra fanjakana rehetrarehetra, asoriny ny mpitsabo. Zay ny zava-misy ka dia matahotra zany ny vahoaka ary tsy vitany zay ny tahotra zay fa misy aby tsy mandeha magnatanteraka ny fifidianana satria candidat zay tsy tiany manko no hoterena ofidiny any koa vitsy anisa zany ny olo zay tonga mandray anjara ny filatsabato. Misy ataontsika hoe toerana zay tsy de betsaka mpifidy olona loatra fa inona ma ny résultat zay hita dia milangalanga zany ny résultat amin'igny bureau de vote reny satria olona ray ihany angamba no manao signature ny lisy mpifidianana. Zay ny zava-hita tagnatin'ny district ny Bemara satria taty aoriana ny fifidianana ma zay vao tegna nanaporofo tanteraka ny vahoaka vitsivitsy zay nampanantenena omena vola nefa tsy nahazo vola iny. Zay no namoanjareo ny secret zay nisy nandritany reny ary anatin'izay koa zareo no nandray ny fametrana ireny membre ny bureau de vote reny ary ny eritreretinjareo zany izay olona tokony agnaraka ny baikonjareo zany no napetraka agnatiny izay ny toerana zay satria mba ahafahanjareo magnano zay tena atao satria misy amin'ireny toerana reny ne le délégué ny candidat avoaka mba ahafana mameno tanteraka ny banga agnatiny bureau de vote reny. Fa nosihosena lalam-pandrenana tanteraka ny zava-misy nataony filoham-pirenena. Mazava ny voasoratra eo amin'ny 970 amin'ny lalam-pandrenana. Zary antony tsy mampanan-kery ny filatsako fidiny. Midika izany fa tokony foana ny maha candidat ny solombavam-bahoaka ireo candidat rehetra nanaovany filoham-pirenena fampelezan-kevitra. Tokony foana avokoa arak'izany ny vato azo n'ireo candidat nanaovany filoham-pirenena amperinasa fampelezan-kevitra. Andrasana ny fanapahan-kevitry ny HCC satria mazava ireo voalaza lalam-pandrenana ireo momba ireo fandikandalana ireo mitombona ary azo raisina ihany koa ny fitakiana firaisamonim-pirenena mahakasika ity raharaha ity. Miverina tanteraka ao anatin'ny fanjanahantany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Fa mila mijoro hiala amin'izany ny rehetra fa tsy anaiky anaovany sasany fampiorohona lava eto hoy ny talia kabinetra ny antenimiram-pirenena teo aloha Toljanahary Maharavo na i Dodo. Etsy ankilany dia nanambara ihany koa ny tena ny famiandry ny toromarika avy amin'ireo kandidat ny vahoaka malagasy manoloana ny fanitsakitsahana ny zony izy ireo. Jeremay Menjanahary sy tahiriny. Tsy azo ekena intsony ny fanaovana tsinotsinona ny malagasy ataon'izao fitondrana izao. Miandry ny toromarika avy amin'ireo kandidat ny vahoaka mpifidy manoloana ny zava-misy. Miverina ao anatin'ny fanjanahantany isika. Saingy ny mampiavaka azy dia ny fanjanahana nataon'ireo teratany frantsay talohan'ny fahalevantena no nisy fandrosoana raha mitaha amin'izao entina saribakoly izao. Hoy ny talen'ny kabinetra ny filohan'ny antenimiram-pirenena teo aloha Toljanahary Maharavo na i Dodo. Nampitsara zao fa fantany teo ohatrany tsy tena tsy misy lalàna fa ny fampiasana ny prérogative de puissance publique nataony filoham-pirenena nandrindra reny propagande reny dia manary zo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Zany hoe ohatrany verina ny fanjanahantany isika zao, verina vahoaka andevo ny vahoaka malagasy amin'izao satria zay tiany lehibe atao mirerea rehefa natao fanjanahantany nge misy fampandrosoana lavitra noho zavatra atao mba io jiro tamin'ny fanjanahantany dia fa misy EEM teto
tsika zao mipodepijirona koa aza nya zany tiretenenina ino ny raha atao fa olombolobony zao ny azo tsika eto raha hoe vita voka-pifidianana io tsy hainao hoe samiteny ino hoe zay mandata voka-pifidianana de resany vepety levetsy nya zany atsa vahoaka malagasy aminareo candidat reto nalany anareo na tsy lany tsy hitako varany iresana fampanasona nefa tsy hanananao ny fahafana fa efampanjakana io foana tsy libre ianao za zao tokony isovirany liberté publique amy macitoyen parentière ana mialatsiny fa tsy misy ataoko mele foana satria tsy mazava le izy raha ataoko tety gaspio rehefa tsy manana ny liberté nao ianao ny fahafana fototra tokony anananao inona moa fandrosona anananao tsy aleoko maty zay voaososy gady raha oana zany foana fiainana fantana zany fa hitako hatramina zaza fa raha mbola ny libertéko maholo lany mbola hitakitsahana kosa petra tsara anao sy fandroso tsy hitako zay fandrosona resany eto nitodika manokana tany minisehitra iraisam-pirenena ny tena ny androany no mafisiny fa tsy misy varany raha toka ny endrika fifidianana teo iny nolazay nireo sehatra iraisam-pirenena eto amintsika fa tena malalaka sy tena nampiseho ny safidim-bahoaka ho iatrany ny fanazavany manao antso ny namana any amin'ny faritany zay de miteny zany zonay zany na ia faly na ia tsy faly za moa efa tsy tianareo raha teo inona moa tokony hitiavako reo zay eto de mainterpelo ny communauté internationale le nareo zay beo garante tandalana zany communauté internationale zany nge garante zava-misy maneran-tany zany bonne gouvernance zany zany état de droit zany zao veny atao état de droit reatsika communauté internationale ka hoe hanamarinanareo leo mivoaka vingabifidianana io tsisy varany isinany communauté internationale io mba garany harmonie internationale na fomba fiainan'olombelona ka miantso anareo communauté internationale zay hoe zay hevitsara tina raha ty artsika gasy raha oraona volona zao foana raha oraona gadranareo foana hanagatra olona fiky loatra anareo fanjakana ty amondy olona fiky loatra anareo ty zavatra ataonareo ty artsika gasy hoe de vokavolona volona foana arakaraka tsika me maro manam-pahaizana tsika maro me manondrana eto de eno oatra voy mativady retanany eto tsy hita zay atao fa motikodina fotsika zay miantso mba niangavy anareo candidat rehetrarehetra anao antso avo amin'ny vahoaka malagasy inona le atao nanamafy ny tenany fa efa miandry ny toromarika mahakasika ny fomba entina anafoanana izao fanitsakitsahana ny malagasy izao ny vahoaka any amin'ny faritra andrasana ny toy ny vaovao tsy ny fampiasana olo-panjakana ihany no fihetsika nataon'ny mpitondra fanjakana sy ny ekipany ny aloha nandritra ary taorian'ny fifidianana solomam-bahoaka fa teo ihany koa ny fanodinana tsotra izao anisafidim-bahoaka ny olom-pirenena teny foto no natao fitaovana tamin'izany ankoatra ireo olo-panjakana distrika maro no nahitana izany nanirana Madagasikara raha nitatitra nataon'ireo kandidavy amin'ny firaisan-kina tamin'ity androany ity. Fanovana isam-bato fampiasana olo-panjakana fanaovana sony firaketana antsoratra na ny PV mialohan'ny fotoana fa ny isam-bato santionany tamin'ireo endrika osoka sy alabato nataon'ireo kandidat avy amin'ny antokony fitondrana nandritra ny fifidianana osolombavambahoaka teo ireo nasehon'ireo kandidat miariary izany androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety toy ny tao ambatondrazaka sy amparafaravola inona nataony nalainy sary le fanisana vato efa avy nanosika le PV izy de nalainy sary hitantsika amin'ny tableau io zany io fitsinjarana ny vato misoratra mazaviny tsara fa ny olona tonga mifidy de valo amby roapolo sy roanjato io misoratra io zany atoato ambony le kasikety le raha namana maintimainty ny vato azony candidat larana voalohany azo 5 amby roapolo larana faharoa zay za io zany nazo 5 amby valopolo misoratra daholo larana fahatelo 5 amby folo larana faefatra 5 amby valopolo ny candidat natolotry ny fanjakana larana faefatra zany hoe mitarika amin'ny misaray zany ny firaisan-kina tao anatin'ilay mbola fandatsambata salina de mitoy sary hitatsika io ny sary manao tokony hitanareo ao de manamafy ny taremarika io tsy zay ny ao IPV takosiny io de zao dika azavaiko amitsika le misy menamena ny aty misisiny ity misy mavokely rehefa jerevana zany io zavatra io de zao ny natao tenenina le délégué hoe andala daholo nareo mody fa raha pitso marainy nareo
any amin'ny président fokotany nareo amin'ny folo maka ny PV nareo de réflexen'le déléguéko miantso anazy monsieur le député misy zavatra fafato fahoana asay zareo mody zay de raha-pitso maraina amin'ny folo voalainan'ny président fokotany ny PV de aiza zany anao io aty ivelany ao izy miantso anao zao no izy ndana no verinao de teneny zareo tsy manaiky ny candidat anay fa tsy maintsy mena PV zao alina zao zay rehefa niany atao le délégué koa zany satria io niany tokana nasa vehivavy io zay de rariko niezaka atao ny vehivavy mihitsy fa tena mety mpiderana be mihoatra amle lehilahy anankitelo sarym-bomanga atao fa le vehivavy anankiray masaha tena mitsangana sy mijoro de lasa izy veranakao rehefa nivoaka izy eritreritrehetra hoe lasa iny fataovy amizay le zavatra nanao hitakosina io zareo eo ampanaovana nitakosina izy no tonga le déléguéko miditra tampoka ny anankiray mahita fa ny telo tsy mahita de rehefa namesignal hoe misonona ke eo afary io koropaka tampo lasa dao izy rehetra mivoaka ny efitra ny trano mitsoka zany réflexeny voalohany satria manao zavatra tsy metika de lasa le déléguéko re zany sy le olona teo alohan'le PV ny teo hoe fa hoana nga tsy manaiky ny candidat nefa tsy maintsy mahazo PV zao zay iny arozy PV anao raiso de tsy le PV nitakosina nomenen'ilay déléguéko fa le PV tena izy fa ty PV nitakosina ty zany defa hita le déléguéko teo satria izy efa naka sary tary am'le résultat hita ne misy nitakosina nalainy sary daholo amizay kirety tsy nitsoka mivoaka ka de inona zavatra mitranga ao am'le zavatra mitakosina raha mijery tsara nareo de misy ohatra hoe 528 io 528 io le 228 tary am'le tableau natoranareo teo lasa natao nivadika 528 sarotra amizay manko izy io rehefa ny lettre chiffre izy mbola moramora manovany deo lasa 5 fa rehefa lettre amizay de io izy hitatsika io de hoe valo amby roapolo sy dimanjato hatramin'ny vina koa dimanjato lasa misy dia anakoroa raha mahita na de misy raha mbona dia anakoroa midy rao lasa hoe dididra di tsy haiko tsoro ny fanoratra an'io zava-misy tamin'ny SRNV de efa vangona daholo ny PV rehetrarehetra amin'ny firaisakiny de mitavitra izay larana voalohany ny candidat ny firaisakiny de tany amin'ny SRNV teo district de amaty ny jiro nanomboka tamin'ny rehetrarehetra folera amina jusqu'à hatramin'ny termarainy de taorinan'iny de miova ny voka-presidianina satria mamoaka tendance ny SRNV amin'ny manarana amin'ny rehetrarehetra folatoaba ary amin'ny enina de vola tasika foana izay de rehefa maty ny jiro le pitsoniny de amin'ny enina de lasa amin'ny larana faharoa ny candidat amin'ny firaisakiny dia teomeny no misy tsy fahamoan'ny SRNV tendance intsony tonga tany amin'ny SRNV nangataka ny tendance hoe ahoana ny tendance ny voka-presidianana de tsy afaka manome zareo any amin'ny bureau de vote nay anefa de mbola mitana ny larana faharoa ary misy anan'elam-bato de mampiroapolo sy arivo na 1025 any amin'ny larana fahatelo de nangataka ny confrontation ny teloko nanaiky any zareo bureau de vote ray ihany no nanikely zareo nanaovana ny confrontation de rehefa natomekely zareo bureau de vote ray nanaovana ny confrontation dia feno ozoko feno rature sy tsy mitovy isa any amin'ny vato ohatra hoe ty misy PV ray efapolo amby zato de lasa natao efatra amby fitopolo amby zato misoratra aminy nefa efapolo amby zato de natao zareo efatra amin'ny fitopolo amby zato le any nefa misoratra efapolo amby zato de ato koa misy PV feratira de nitsoratra nasina raya le amin'ny nitsikadinina ray de tsy mitovy le soratra sy ny PV de ny ratura betsaka moa betsaka ny ratura misy any amin'ny PV any ary ny zavatra tena nahagaga
sy nasonga sy nasongadina dia misy ny prix infirmé efa misokatra ny enveloppe izay avy amin'ny bureau de vote tonga tao amin'ny SRV. Ny tao faratsio indray mihevitra ny ahita toerana malemy anorenam-pangady ny kandida mpanjakana saingy ny fanehitra tamin'ny kandida mambahoaka fanasoketana sy fanosorapotaka no atao rehefa nailiky ny vahoaka ilay kandida akaiky ny fitondrana. Niezaka tena nanao ny fampielezan-kevitra zay tena hevitra amin'ny mampidina nizaraina tamin'ny vahoaka nitaizany ireo vahoaka ny district amin'ny faratsio ireo fa zay kosa tsy nanely zavatra fanomezana fa zay moa ananany zay dia namezaka na nizarany zay hitako sy nitonga sary moa fa hitanareo any anaty tambazotra serasera any amin'ny paziny any fa tena zara amin'izay rehetra hoe tena ahafahana mambabo ny fony vahoaka ny district amin'ny faratsio zay anefa ny zavatra nisy io ny ratsika nahita ny vokatra fa be dia be atao hoe zay ny entana mizaraina fa faharoa manaraka an'izany dia eo anatin'izay resaka tsindry raha matahoro atao ampiasam-panjakana satria ny vahoaka ny district amin'ny faratsio dia fahatra-panajana zany atao hoe fanjakana zany ka na dia efa tsy tompon'ny fanjakana ary izy dia terenina ireo mpiasam-panjakana anisan'izany anisany tena hita hoe tsy fanaranarana satria teo anivy amin'ny fahasalamana dia tanitra ny andro fampielezan-kevitra dia nafektena ny CFCSB2 tany Atsapamahazo commune Atsapamahazo commune Vinanony Atsimo commune Miandrarivo ary tany amin'ny fokontany Namondrona satria rehefa tsy manatitra rehefa tonga ny fampiasona ka tsy tazana eo anao dia afekteny ianao zay ary zany rehetra zany dia endritra anankiray tsy fanaranarana zay hita ratsapa atao anatin'izany rehetra zany ary forany rehefa tena tsy hita atao anatin'ny seratra fahasalamana dia nafektena mihitsy ny médecin inspecteur tao anatin'izany district amin'ny faratsio zany ary teo anatin'izay dia teo anivon'ny fampianarana ny mpampianatra atao hoe ny sefo zapo rehetrarehetra moa zany hoe tena lokalokahana atao anatin'ny fampielezan-kevitra hoe ny sefo be ny tanàna sevy miara-manoana ny kandida mpanjakana ny tomponaraiky mpanjakana rehetra fampianarana fahasalamana hatramin'ny sefo zapy hatramin'ny président pokotany 10 hatramin'ny carte mobile manjato ny 5 tena manoana anazy ary zay rehetra zay no anisan'ny anerena satria rehefa nandeha ny fampielezan-kevitra dia hita ihany tao anatin'izany rehetra zany hoe ny vahoaka ny district amin'ny faratsio dia tsy nanaitry ny teritery fa tena raha mahita reny atao hoe fampielezan-kevitra tany amin'ny commune Vinanony Atsimo tamin'ny faradoboka tany amin'ny faratsio zay karnavalina tsy mbola nisy ohatran'izany tany hoe tena tsy hitany lohany sy ny farany zay tena narisy lahatra ny vahoaka hoe tena olona no fidinay dia io ny kandida ny firaisan-kina mily zay efa miaraka nitaizany miaraka amin'ny vahoaka ny district amin'ny faratsio ary efa be dia be ny ezaka natao nandritra n'izay fotoana hoe nietina hitorana zany hetaheta ny district amin'ny faratsio zany. Betsaka tamin'ireo distrika manerana any Madagasikara no nainona sy nahitana tranga tahaka izany ka nahatonga ny kandida sasany nitaky ny fampitahana PV sy ny pli atreto dia mbola miandry ny tena vokatra avoky ny fitsarana avy mampalalam-pandrenany ny rehetra satria misy ireo karazana fitorinana napetraka eny amin'ny HCC andrasana ny toy ny vaovao. Tsy manana fahefana ibaiko na iza avy aty amin'ny fanoherana hoy Voangy Ramanarivo manoloana ny fanasoketana nataona kandida nirotsaka tamin'ny anarany tenany manokana tao Atsimondrano. Nilaza fanangala-bato ny kandida avy amin'ny firaisan-kina tsy fahazakana faharesena sy fitiavan-tseza no mahatonga ireo kandida samy manao soketa toy izao raha ny fanazavany. Voapirofy ihany koa ankehitriny fa misy firaisana tsokombakomba eo amin'ny kandida tsy miankina io sy ny kandida natolotry ny fanjakana tao Atsimondrano. Tsy azo everina velively ny filazana fa avy ety amin'ny fanoherana no anana fahafahana angala-bato. Tsy izahay no manendry ireo mpikambany borofandatsam-bato, tsy manana fahefana ibaiko na iza na iza izahay. Noho izany, fanosoram-potaka ny filazana fa nangala-bato ny kandida avy amin'ny fanoherana. Isan'ny voakasika izany manokana ny tao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano, izay no afisy ny kandida natolotry ny firaisan-kina, fa tsy fahazakana resy amin'ny elanelam-bato sy ny alahelo-tseza satria zavatra tsy maro-potitra izany, hoy ny fanazavany. Amin'ny fomba hoana moa no azahoanay zahay tsy tompona andraikitra amin'izay bureau de vote. Misy ny délégué ihany no anananay, izany nanendry ny bureau de vote, fitondram-panjakana, ny chef pokotany,
andry zareo any fitondram-panjakana, ny délégué any fitondram-panjakana, ny chef de district izay rehetrarehetra mikirakira mahakasika ny fifidianana dia tsisy idirany ny aty amin'ny Fraisakina fa nanentana ny olona nanao propagandy dia manentana ny olona ifidy dia nametraka ny délégué ny tenanay zany délégué ny candidat ny Fraisakina tao amin'ny bureau de vote zay ihany no anjara ndraikitray tamin'ny fifidianana iny fa ny ankoatran'izay amin'ny fitondram-panjakana dia amin'ny fomba ahoana no itenenany zareo fa ny Fraisakina ny candidat ny Fraisakina tia Tsimondranona Nangalabato nefa izy ny tompo-trano ny mpiasa trano anazy ny lakile-any trano any aminy dia ny aty avelany ny mangalatra nefa izy daholo ny ao anatiny hoe izy midy amatrano ao tsy izay ngeny nanendriny président Pokotany tsy izay ny manendriny délégué d'arrondissement ny chef de district moa raha teo efa miaraka amin'ny zareo ny chef Cisco Tsimondranona dia izay manamarina eto fa hoe tsy niasa mihitsy ny mpiasan'ny Cisco nandritra amin'ny propagandy fa dia nandeha nanao propagandy ny candidat mpanjakana dia fikambanany zareo sy ny indépendant zany le fitenenana ohatran'izay hoe ahilika aty amin'ny Fraisakina le zavatra nataondry zareo teto dia nisaotra manokana ny vahoaka ao amin'ny distrikna Tsimondranona ny tenany manoloana ireo fihetsika nametra-pitokisana tamin'ity candidat natolotry ny Fraisakina ity. Miavaka ny vahoakana Tsimondranona tamin'ity satria nandresy lavitra dia lavitra ny elanelam-bato tamin'ny candidat ny Fraisakina sy ny candidat ny fitondram-panjakana sy ireo indépendant izay milaza hoe Nangalabato dia isaorako eto manokana ny vahoakana Tsimondranona izay nametraka fitokisana tamin'ny candidat amin'ny Fraisakina makasitraka makatelina dia eo tsika hiara-iasa amin'ny fotoana rehetrarehetra fa député voangy tsy mivadika aminareo vahoakana Tsimondranona. Mazava fa mitarika ny candidat natolotry ny Fraisakina atao amin'ny distrika n'Antananarivo Tsimondranona raha ny vokatra vonjomaika navoaka ny génie efa betsaka raha teo ny profo mampiseho fa mbola toteny ao amin'ity distrika ity ny Filomary Karavalomanana satria lany foana izay candidat atolotry ny antokotiko Madagasikara izay niaraka tamin'ny Fraisakina tamin'ity indray mitoraka ity isaky ny fifidianana solombavam-bahoaka raha ny distrika na Tsimondranona manokana. Tsy misy afa-tsy ny fanarahan-dalàna fahamarinana fanajana ny rariny sy nitsy ny eo am-panatanteray ny ACC-na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny asany no antoka isian'ny filaminana eto amin'ny firenena ho ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny toe-daram-pirenena ankehitriny. Ny tena safidim-bahoaka marina no andrasana amin'izy ireo isy ny fampandrosoana ho ny fanazavana. Andomiaratiana sy Mateo Prince. Ankoatra ny mpanao politika sy candidat ny latsaka hofidiana solombavam-bahoaka manaraka akaiky ary miandry fatratra izay valim-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny olom-pirenena nandatsabato amin'izao fotoan'izao na dia ho azy zany ady atrehana amin'ny fiainana andavanandro. Tsy azo ditsity ireo vaovao misongadina rehetra manatsokafina ireo tsy fanaran-dalana maro nandritry ny fifidianana iny izay nambarany teo anivon'ny candidat mpanjakana sy tany amin'ny fanoherana ary ireo tsy miankina. Tsy misy afa-tsy ny fahamarinana no rasan'ny olom-pirenena amin'izay vokatra ho avy eo mba teny voany safidim-bahoaka marina. Malahelo aloha zay no tsy misy afaka ho tenenina afa-tsy hoe zay manokana tena malahelo raha tsy araky ny tokony ho izy ny valiny satria vera mba hatao ara-dalàny aleo hivoaka zay tena marina fa niza lany dia eken'ny vahoaka foana rehefa mandeha mpamarinana fa misy ny Andriamanitra. Matoky ihany koa ny fitsarana mandeha amin'ny rariny sy nitsiny sy fahamarinana izay daholo ny atrehan'ny rehetrarehetra zany hoe raha te hiaina amin'ny fiainana milamina sy mirindra Madagasikara mba tsy hoton'ny firenena ny ivelany dia tokony hifandamina, hifandefitra, hifanampy amin'ny fiainana. Moa tsika navita ny aditsika izay afaka nandefan'izany dia izay sisa ny andrasana dia mba hita valy mafapo mba tsy hisy ny fifandirana sy ny anina zany fa mila ny fanetreten'ny gasy fahaizana miaina mifanampy mifandrindra tsara mba hisian'ny fiainana mirindra amin'ny fiainana eto Madagasikara. Any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny sain'ny mpanara-baovao rehetra tompony antoka araka izany izy ireo amin'izay mety hitranga eto amin'ny firenena ho ihany ny fanazavana. Miantso ny fahendren'ny fitsarana avo ny olom-pirenena hitsara araka ny rariny sy nitsy ny fifidianana sy ireo fitoriana maro lasany amin'izy ireo. Raha ny tena tokony izy aloha tokony izay safidim-bahoaka marina ny tokony iseho hoe ary tsotra ngely izy raha ho amiko manokana tokony hoe
raha misy ny fitoriana dia arahana profo dia tokony ho atrehan'ny tsirairay ilay izy dia amarinina rehefa vao marina fa diso na nisy raha marina dia tokony izay famarinana no mivoaka fa raha ohatra moa zany ka hoe ny famarinana tsy tokony hivoaka dia ngamba zay ngamba mety zavatra hafa nitranga dia zay ilay tiako tenenina hoe miankina amin'ny zareo ihany ny ampilamina sy ampilamina ny firenentsika fa samy androtsika zany no zavatra endrasana ngamba dia ngamba tsy zarery no maniry an'izay zavatra efa nivahoaka malagasy rehetrarehetra dia mba hitsaran'ny asesena ny seny moa zany efa namoaka ny valim-pifidianana mo azy manokana izy fa ny asese zany mitodika any daholo no masony vahoaka amin'izao hoe any aminareo zany zao a ny lakile a Madagasikara ny filaminana eto Madagasikara dia mino fa nareo ny ino moa zany tompo teny farany a ny ampilamina firenentsika sy ny mety hikorontanana satria tsy mbola voafaritra mazava moa ny daty ofisialy amohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nivoaka mpifidianana ofisialy tamin'iny fifidianana solombavambahoaka natao farany teo iny. Fanahazo fahafahana vonjomaika saingy ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ny solombavambahoaka ny Tsiombe Masy Golamali atao arian'ny tazomana azy nandritra ny 12 andro natao andro maso tany Ambovombe ary niakatra fampanohavana omaly Masy Golamali. Olona 420 no niakatra fampanohavana niaraka taminy ka ny 5 tamin'ireo no fantatra fa nahiditra ponja vonjomaika. 4 hafa nahazo fahafahana vonjomaika saingy eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ka anisan'izany ity kandida solombavambahoaka no sady mbola solombavambahoaka ny Tsiombe ity. Ireo olona 12 ambiny kosa nahazo fahafahana vonjomaika anoferana tsy hitsena ity solombavambahoaka ity amin'ny fomba mamotrokotroka moa ny vahoaka saingy nisy ihany ireo tsy voatana raha nambarany tao anaty tambazotra sosialy tao. Ny famaizan'ny Braoniseny tany Tsiombe ny andro ny 20 Mey lasa teo moa no antony ity raharaham-pitsarana ity. Lafim-baovao sosialy kosa indray misedra olana goavana ny mpiasa malagasy ankehitriny manoloana ny fisondrotry ny vidim-piainana. Tsy mifanaraka amin'izany intsony ny karama-raisina ka miditra sy manao asan-tselika sisa ny ankamaroan'ny mpiasa malagasy. Tsy misy raha teo ny vahaolana maharitra avy amin'ny fitondram-panjakana fa tapimaso no betsaka. Ny tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-dariny indray no mahazo vahana ho ny sendika ny randrana sendikaly tamin'ity androany ity. Niteraka resabe ary nivoizina tato anatin'ireo taona lasa izay ny resaka karama farany ambany teto amintsika. Taty amin'ny volana martsa 2024 eo amin'ny 2,000 sy 3 ariary ny karama farany ambany raisy ny mpiasa malagasy. Raha atao ny kajikajy sy ny fandaniana isan-tokantrano isam-bolana tsy ampy ary tsy mahavita ireo filana fototra ny ankabeny. Tsy mifanaraka amin'ny fisondrom-bidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra ny ihany koa izany ankalasa vonjena sisan'ny karama. Mamporisika ny mpiasa malagasy hiditra iafy aranao asan-tselika antranga toy izao ho ny filohan'ny randrana sendikaly. Tsy resaka hoe fiakarana io fa réajustena, miajustena amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana fotsiny zany izy taux d'inflation tamin'ny décembre 12%, 12%, dia nefa antsika 10% dia tsisy dika angaminy izy moa zany hoe tamin'ity miaina fotsiny zany ny hoe aleo mba tononona fotsiny lay sifra e moa le paikady ataon'ny fanjakana asiana 10% io dia hoe ino no anairana ny mpiasa. Efa hitantsika tsara fa tsy misy fiantraikany mihitsiny zany eny amin'ny fiainan'ny mpiasa zany fa vao maika raha zany miena satria ny vidim-piainana miakatra raha mahatadiditsika zany eny amin'ny mpinetoeram-piasana eny amin'izao na amin'ny fanena eny an-dalana eny dia presque isan'andro no mahita olona mibata entana zany hoe mifindra trano dia rehefa anontanianao zany le olona dia tsy mahalofa trano mahatonga an'ireny olona mifindra trano ary mifindrafina zany sisa vahaolana an'le mpiasa. Dia ny sasany indray dia amin'izao zany lasa mandeha manao asa-tselika ilay tsy ara-dalàna sy tsy ara-draniny no ohatrany hoe lasa normal satria tsisy miteny tsisy mangina daholo nandritra amin'izao fiakaran'ny vidim-piainana zao. Mangina tsy misy mitarena ny mpiasa malagasy na io tsy miankina na mpiasa mpanjakana tahotra ny overy aza. Lasa mionona amin'ny vola kely noho ny tsindry samihafa hoy Barson Rakotomanga filohan'ny randrana sendikaly. Tsy misy raha teo ihany koa ny paikady mazava entin'ny fitondrana manatsara ny kalitaony asa eto amintsika fa vao maika fitotongana no misy ho ihany ny fanazavana. Aty amin'ny sehatra tsy miankina zany nasiana kely an'iny ilay tapimaso iny ilay hoe 100
fa ny eo amin'ny sehatry ny fanjakana zany tsy misy resaka mihitsy zay zany tsara ao anatin'ilay satria ny sehatry ny fanjakana zany vao nanomboka ny taona dia efa narangaranga n'ilay lamasy be le fampitahorana be hoe 10 alina inona le 10 alina le hoe 50 000 no asorona mampiasa-panjakana de raha vao mihetsika zany de mahatonga de ao anatin'ny 10 alina io ala de lasa matahotra tena matahotra zany mampiasa-panjakana mandray nefa firy mampiasa mpandeha eny zany de mitaraina daoly mampiasa-panjakana le karama etiana anatin'izy de zavatra mampime be tele hoe ahena indray ny tetibola tokony misy fampidirana mpiasa de hoe ahena indray reny zany zavatra zay mampiseho hoe miemotra ny tontolo satria amin'ny tontolon'ny asany zany miemotra ao anatin'izy afa ampandeferina daoly zany zavatra rehetra aty amin'ny sehatry ny asa zay ny dikan'ireny zavatra reny sarotra araka izany ho anantena fampandrosoana eto amin'ny firenena manoloan'izany sy ny fienany ny tetibola mpanjakana inona zany ary no anao besaka bebe ataoneko ny tetibola raha ahena ny zavatra rehetrarehetra tsy zavatra mandeha any aminatin'izay hoe fieritreretana fampandrosoana zany zava-misy am'izao fa de mety hoe tsika mianakavy manaiky an'izao moa zany tsika de samy tsy afaka anao ninona ozy rehetra zay fa de hoe manaiky eto fotsiny tsika mare mpiasam-panjakana moa zany de mangina fa ny aty amin'ny setra sy miakina samy manao manetana eny amin'ny toeram-piasana an'iny hoe fa nisy 10% io ala isany de afenina ny fanazavana an'iny de izy zany ny aty arangaranga anam-pepona de amin'ny setra sy miakina iamafy ny fantrana eto Madagasikara raha tsy misy ny vahaolana ho an'ny mpiasa hiteraka krizy ara-tsosialy maro zany rehefa tsy afaka mamely teny intsony ny olona toy ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa eo amin'izay pejy sosialy izay atrany lasiba ireo karazana herisetra ara-batana sy ara-tsaina ny 25 isanjato ny ankizy any an-tsekoly herisetra mifototra amin'ny fampitahorana sy fanjakazakana amin'ny endriny samihafa aka mitarika aratrapolalina ho an'ireo ankizy iaran'izany atranga mampalahelo ary manimba no avin'ny ankizy ny herisetra any an-tsekoly ka ilaina fandraisana an-tanàna manokana raha ny fanadihadina nataony miaso raha ary mampianina sy Mathieu Prince fito hetsy ireo mpianatra hiarany herisetra ny an-tsekoly raha nantotanisa navoakany UNICEF izay hitany manambaratonga fototra ny 12 isanjato amin'izany ary 10 isanjato any amin'ny kolejy raha toka 4 isanjato any amin'ny lycée ny 3.57 isanjato amin'izy ireo dia ankizy vavy ary 7.7 isanjato dia ankizy lahy araka ny tatitra navoakany fikambanana Imasoivo Madagasikara mampijaly asaingy tsy samy teny ny ankamaroan'ny ankizy any an-tsekoly rehefa hiaran'ny herisetra ara-batana na ara-tsaina ataon'ireo manodidina azy misy eo amin'ny endriny maro zany famoretan'izany toy ny fanavakavahana ara-poko sy karazana fandratrana amin'ny alalan'ny teny ary ny fanararotana ara-batana izay mety afara amin'ny fikasitanana ka hiteraka famonotena ho an'ny ankizy vavy iray no niaran'izay herisetra izay tany an-tsekoly rehefa nahilikiliky ny mpiara-mianatra taminy noho ny tsy fitoviana ka nitarika ratra anaty sy olana teo amin'ny fianaran'izany ny endrika fanilikiliana nataon'ny mpiara-mianatra tamin'izany aloha dia hoe tonga dia tsy miray aminao izy izay aloha voalohany dia tsy te hitatoky kosikosina aminao izy dia mifosafosanao izy zany fifosafosana zany tena mandraty zany dia misy koa hoe raha ohatra ianao ka hoe mba te hiray amin'ny ankizy dia tonga dia elan'ny ankizy tsotrao fotsiny dia tsy afaka hoe hiaraka amin'ny olona mihitsy zany ianao Pakiady entiny Imasoivo Madagasikara hiadina amin'ny trangany herisetra toy izao ny asa fanentanany anivon'ny sekoly mba ho sahy anantona tompon'andraikitra anivon'ny sekoly ireo ankizy hiarany herisetra kanefa tsy ampy izany fa manandraikitra ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny fanaraha-maso sy ny fanabeazana ny ankizy any an-tokantrano raha ny fanazavana avy eo amin'ny Imasoivo Madagasikara hatrany. Herisetra tena be dia ny tranga dia ny herisetra ara-moraly izany hoe ilay ankizy mifanabatibaty any am-pianarana dia ilay ankizy mifanilikilika dia ilay ankizy mifanome surnom dia tsy zakan'ny sasany zavatra tenenay dia hoe aleo miresaka amina olo-dehibe na io izany surveillant na mpampianatra na ray aman-dreny na zoky hatreto aloha ny tetikasa ataonay dia ny manentana dia efa manomboka izay zany manome an'izay le outil izay boky karazana boky manome film koa izay ahafahan'le sekoly zany hoe inona ny zavatra atao rehefa tena misy le tranga misy toerana vitsivitsy teto Antananarivo sy tany Toamasina miara-miasa amin'ny gendarme sy ny polisy zay police des mœurs ohatrany hoe manana numéro an'izay dia rehefa tonga ety aminay le olona ka tena grave le cas dia proposenay hoe saonareo te ho any amin'ny gendarme na ho any amin'ny polisy.
miteraka fahavoazana ara-pietsepo sy ara-tsaina ho an'ny ankizy ny erisetra mianjady amin'ny any an-tsekoly. Anao izany, ilaina ny fifampiresahana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa ny an-tokantrano mba ahafahana misoroka izany ary ho azo atao tsara ny manantona mpitsabo manokana ny psikologa raha tena sarotra ny tranga mahazo ilay ankizy taoriany erisetra ny anjady taminy. Voka-dratsin'ny erisetra na ara-batana na ara-tsaina mitranga amin'ny ankizy na miseho amin'ny ankizy rehefa ny an-tsekoly dia miteraka tahotra tebiteby, izany hoe matahotra izy mandeha mianatra satria ny ampianarana no misy an'ilay atao hoe erisetra. Fa ihany koa mety hiteraka ny atao hoe phobie scolaire mihitsiny, izany hoe lasa tena matahotra mianatra mihitsy izany ilay zaza. Manarakaraka an'izay rehefa matahotra mianatra ny zaza dia mety ho tonga hatrany amin'ny ataontsika hoe difficulté scolaire mihitsy, izany hoe tena tsy maharaka intsony mihitsy izany ilay zaza rehefa ny ampianarana. Ny tsara indrindra dia ny fifampiresahana, izany hoe entanina izany ilay ankizy hifampiresaka amin'ny ray aman-dreny moa izany, ny fifampiresahana ao an-trano. Fa manarakaraka an'izay koa dia tena ny fifandrombonana ny any ampianarana sy ny ray aman-dreny mihitsy mandray tanana an'ilay zaza ohatra ka tena somary efa lalina kokoa ny soritsoritra aretina dia tsaratsara kokoa raha hoe manatona ny tom-pahasalamana izay miandraikitra ny sy mandray tanana ny fahasalamana ara-tsaina. Ivitoerana iray natao anabeazana sy kolonina ny ankizy olombanona ny sekoly ka ilaina amafisina amin'ny mpianatra hatrany ny fahaiza miaina sy fitondran-tena mendrika mba ahafahan'ny ankizy tsirairay mivelatra amin'ny maha izy azy. Vaovao ny fitaterana kosa indray vaky taraina ireo mpandeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra manoloana ny tolotra ataon'ireo mpitatitra. Tsy vitsy amin'ireo fiara fitateram-bahoaka ireo manko no manao tapa-dalana sy maniaran-dalana amin'izao fotoana izao. Atao mitazam-potsiny anefa ny tompony andraikitra manoloana izany. Fanadihadiana nataony Amiry Andrianjafy sy Mathieu Prince. Ankoatra ny fitohanana ny fiarakodia, ny faratsian-dalana dia olona sedren'ny mponina eto an-drenivohitra indrindra ireo mampiasa zotra fitateram-bahoaka. Tsy vitsy amin'ireo fiara fitateram-bahoaka na taxi be manko no manao tapa-dalana, indrindra fa rehefa rivariva iny ka mampitaraina mafy ireo mpanjifa. Ny taxi be aloha hatreto no zaka fa efa nividy malagasy kanefa rehefa manao tapa-dalana izy ireo dia midangana avy endra kely ny sarandalana alohan'ny olona ray vao tonga amin'ny toerana alehany. Manginy fotsiny ny fotoana lany sy ny tsy fandriam-pahalemana araka ny fanazavana ireo mpanjifa. Tena mijaly bus tanteraka ty eo amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 5 eo tsy afa manoatra fa samy miala fotsiny mamorona freva vao indray. Le maraina sy hariva aloha le moa dia mijaly bus satria misy miodina mpandehanana dia moa dia manokatra kapotra zareo dia hoe misy simby ty ozy izy dia na ianao afindrana na ianao tonga dia rehefa aloha ianao dia miala ho azy anaty fiara. Amin'ny hariva zany tena mampijaly be ny bus ety manomboka eo amin'ny 3 dia efa manomboka be olona be. Dia rehefa eny an-dalana koa dia embouteillage be ady mifiry vao tonga ny tosy. Miteny an'zareo ihany fa tsy mety mihitsy zareo fa hoe eo ambony soa farany, eo amin'ny dokotera farany dia tsy miala fotsiny ianao zany fa rehefa tonga ao anatiny eo anao tonga eo ambony soa izy mameno indray. Mandrapa tonga ny cité indray na hoe eny amin'ny hôpitaly dia mameno indray izy dia ianao fotsiny tsy miala. Tongizina fotsiny ianao zany hoe tsy miala ao. Tsy mahasahy mangataka firentsony zareo. Milaza hoe fanandray fepetra ireo tompon'andraikitra misahana ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra amin'ireo mpamily izay tsy manara-dalàna araka ny fanazavana tompon'andraikitra ny kooperativa iray. Resaka fiodonana an-dalana aloha zany dia ao le resaka embouteillage zany mahatonga an-dralahy hiodina an-dalana dia raha amin'ny kooperativa manokana aloha dia manasa azy zay raha tsasanay. Dia izay koa miara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana. Misy manao kodisy mihitsy izay ao ampiasana. Dia tonga dia manala an'ilay sofera tsy aso eto amin'ilay zotra intsony. Nanambara koa ny eo anivon'ny gendarmerie fa efa nisy ny lamina tsy fipetranapetraka raha toa ka mbola misy taxi be mini mandika lalàna toy ny fanaovan'ny tapa-dalana na fanarinan-dalana dia entan'ny mpitandro ny filaminana ny mpanjifa antso azy ireo. Atreto dia mbola tsy misy fiantraikana mivantana amin'ny andavanandro ireo mpandeha ny fandraisan'ny fepetra ataon'ireo tompon'andraikitra.
Amaranantsika ny fampalalambavao tony mahazatra ny marisaka iraisam-pirenena. Tafiakatra trany amin'ny 0 degré Celsius ny hafananany amin'ny faritra sasany any Eropa amin'izao fotoana izao. Mampitandrina ny amin'ny loza fanarina ny manam-pahefana any an-toerana ary miantso ny vahoaka ho mailo sy hitandrina manoloana ny voka-dratsy ateraka izany eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Ny antsiprian'izay. Mandalo sedra amin'ny fiovaovan'ny toetr'ny andro ny any Eropa amin'izao fotoana izao. Tafiakatra ambony be ny maripana any amin'ireo firenena manakaiky ny ranomasina sy any amin'ny faritra atsimon'ny Eropa. Any Turkia ohatra mihoatra ny 0 degré Celsius ny maripana. Toy izay ihany koa ny any Hongrie sy ireo firenena hafa. Manoloana izany, nanapa-kevitra ny sampandrarahany fahasalamana amin'ireo firenena voakasika ireo fa tafiditra ao anatin'ny loza fanairany hafanana miompampana ny firenena ka ilaina ny fitandremana tsirairay. Aritra hatramin'ny asabotsy ho avy izao io filazana loza fanairana ho an'ny hafanambe any Eropa io raha ny fanazavana. Miantso ny rehetra azoty isotro rano be kosa ny mpitsabo mandritra izany fotoana izany. Herinandro vitsy hatsianomboan'ny lalao olimpika tao an'i Frantsa ny fisian'izao hafanana miompampana izao ka matahotra mafy ny mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fahasalaman'ireo atleta ny mpikarakara. Ao anatin'izany fiovaovan'ny toetr'ny andro izany ihany koa no hiatrehan'ireo firenena mandray anjara amin'ny Euro 2024 izay atao any Allemagne amin'izao fotoana izao ka miantso ny rehetra ho mailo hatrany hamanaloana izany ireo tompon'andraikitra isatsokajiny. Angasitrahana fenona tompoko lasy tompoko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany sampana fampalalama avao hamamy fotoananao amiram-pitsondray feno marito.